Noi masoko noi banzinana ni sufekyo Wandai ni sakurutinina ni uruku Fufunai na viamina ni vavaku Ruidera kwana Itanaku wananjataku wana Nisakuru isaitainaku nifalibiazanao Tumpu oyanao Wantunivilumaku Tumpu oyanao Lunatuzaua Luarinawa Tuviedi chiamina Noi masuku Noi banzinana Sufikyo Wande ne sakura utenina Ni uruku Fufunai na viamina Ni vavaku Ruidera kwana Itanaku wanagataku wana Isakuru isaitainaku nifalibiazanao Tumpu oyanao Luwatunivilumaku Tumpu oyanao Natuizaua Luarinawa Ituviedi chiamina Tumpu oyanao Luatunivilumaku Tumpu oyanao Natuizaua Luarinawa Ituviedi chiamina Tahiana Nuwatunivilumaku Tupuoyana Nunatuizaua Nuarinawa Tuviene chiamina Tupuoyana Nuwatunivilumaku Tupuoyana Nunatuizaua Nuarinawa Tuviene chiamina Alléluia. Falmerabasika ndray amin'ny anaran'i Jesosy a. Tafao na etindray isika androany a noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary ety ampiandohany a dia magnonona ny fahasoavan'i Jesosy Kristy a, ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho anao
isambatan'olona isa tokatrano ary ny akonanao koa sy ho disanjara amin'izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misaotra an'Andriamanitra aloha voalohany indrindra satria mbola manome tombosoa andray izy miaraka aminao eto androany hitondra ny teniny ho ampiasainy eto indray aneo ny voninahitra indray eto androany. Mino efa manomana zavatra goavana be ho anao Andriamanitra. Ary faharoa manaraka an'izany dia misaotry ny raiko izay nomeny tompo atao amin'ity fiangonana SAT dia dokotera Rina mivady zany izay mbola manome fatokisana andray afahako mivelatra amin'ny asa fanompoana eto amin'ity ministera ty amin'izao fotoana zao. Ary ianao moa zany tsy adinona mihitsy izay natsoin'Andriamanitra eto amin'izao fotoana zao isorana manokana koa anao satria andray anjara eto anao androany ary andray le fitahiana no man'ny tompo anao dia tahian'Andriamanitra manokana anao satria nony aminao no ampiasan'Andriamanitra na androany dia voninahitra ho an' Jesosy Kristy reriany. Raha lasana bavy ny faminaniana amin'ity volana ity tamin'ny fiangonana dia volana fisaorana. Zany hoe nandritra ny janvier ka hatramin'izao dia nanao zava-mahagaga tamin'isika Andriamanitra. Nitasika nanasitrany namelany helikisika izy ary mino izay mbola tsy azonao, ny anjara voatendra mbola tsy azonao, ny valim-bavaka mbola tsy azonao dia tena isaotra mihoapapanao amin'ity desambra ty fa ho azonao zany amin'ity desambra ty. Mino ianao fa mbola afaka miasa goavana be Andriamanitra anatin'ity volan'ity ho anao sy ho an'ny fianakavianao ary ho anazy sy ho an'ny fianakaviako ihany koa. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra aloha sika ivavaka isaotra an'Andriamanitra tamin'ny Salamo 103 vakisika eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 7 izay misy teny faminaniana moa amin'ity volan'ity. Fa mialohany zany partageo live-sika. Partageo live-sika fa misy hafatra lehibe androany. Ary mialohany ny amakiako ny ten'Andriamanitra dia nasiana titre misy ty live ty androany. Lohateny milaza hoe ny hery ny vavaky ny hafa. Hery ny fivavaky ny hafa. Raha lasana bavy ilaiko, ilainao ny vavaky ny hafa amin'ny fiainanao sy amin'ny fiainako. Izay no hovelabelarina aminao foy rehefa avy eo na inona ny karazanao, na mpivavaka manao anao, na mpivavaka be anao manana titre, na pastera, na apôtre, na mpaminany, na mpiandraikitra intercession chorale ho anao ty afatsy ty raha lasana bavy. Ho asy anao ty afatsy ty. Hoy izy za hoe ho asy anao indrindrandrindra. Mety misy olana ianao amin'izao fotoana zao, misy aretina ianao amin'izao fotoana zao, mitady vahaolana ianao raha lasana bavy. Ho anao ty. Ho anao ty afatsy ty ka andao ary amaky ny ten'Andriamanitra tsika dia ivavaka foy ametraka amin'ny fotoana eo anatrehan'Andriamanitra ty fotoana ty. Vakisika ilay salamo teo amin'ny anaran'i Jesosy. Misaoran'i Jehova ry fanahiko, ary aza misy adinoinao ny fitahiana rehetra, izay mamela ny helikao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavitra ny ainao tsy hidina any andavaky. Amen, amen. Zany ten'Andriamanitra ary eo amin'ny deo moa ny anteny faminaniana nomena ny fiangonana. Misaoran'i Jehova ry fanahiko, izay nita, izay nanasitrana, izay tsy nahatonga antsika tany andavaka, zany hoe tsy nahatonga antsika sisy fahafatesana, nanavitra antsika Andriamanitra tamin'ity taona ty, fa hoy izy za teo amin'ity desambra ty dia mbola nanao an'izany asan'izany Andriamanitra. Amin'ity live ty dia mbola nanao an'izany asan'izany Andriamanitra. Mbola nasitrana izy, mbola amela helika izy, ary mbola anangana izy, ary tsy apiditra anao anandavaka izy izay karazana fahavalo, asan'ny devoly, asa demoniaka amin'ny fiainanao dia mbola anafaka anao Andriamanitra. Andao asika ivavaka amin'izao fotoana zao dia trizasika ny fotoana. Raha io ny anaran'i Jesosy dia misaotra tsy makalaza anao zay amin'izao fotoana zao mbola nampiasainao andao androany nomenao tombosoa andray androany iasanao andray androany amin'ity live androany ty. Tompo fantako fa efa niasanao tamin'ity taona ty tanatin'ity live ty Andriamanitra. Ary zany dia mbola nasako anao ny fiasanao tamin'izany aoka mbola iseho ndray amin'ity live androany ty. Aoka ny fananao masina piasan'ny tenako, aoka ny fananao masina tompikasika ny olona tsirairay, ary niza melika androany Andriamanitra dia mijora mibanga
aoka mindra foana ianao Andriamanitra. Izay dia misy elika, misy fahadisoana tompo, fa zay kosa sa manatona anao satria ianao ihany mpamela elika. Ary mangataka izay no miery ny ranao Jesosy mba hanadio anay amin'izao fotoana zay ao. Ahitana nitavanay, ahitana ny voninahitra ao, mba tsisy efitra reny amintsika androany indray, ny amin'ny zanaka ao androany indray. Ary manonona zay Andriamanitro fisaorana aminao no ny famelan-kelika zay ataonao. Ary ny olona voavela elika dia ho sambatra ao izy ianao. Ary nitsangany zay lehilahy anankiray izay tratrany paralize izay voavela ny elika ao izy ianao, ary nitsangana ianao. Ka nohon' zany raisiko ho faminanina ny fiainako amin'izao fotoana zao. Mitsangana, manonona ny teninao, manonona ny anaranao ka na inona karazana blokazy ataon'ny fahavalo eto androany dia resy zany, potika zany, rava zany. Fa zao tononoko amin'ny zanako eto androany aminay tsirairay fa andresy zay. Nefa raha andresy zay dia anao no mampandresy anay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia, amen, amen. Raha lasana bavy mpandresy sasy ianao androany, mpandresy sasy satria izara n'izay teny zay momba ny vavaky ny hafa raha lasana bavy. Ary tsy vitan'izay za mihitsy dia voniny ny ran'Andriamanitra eto androany ivavaka ao anao amin'ity andro androany ity. Ka miomany ianao amin'izao fotoana zao ary alohanao iomany andray ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka spesialy ho anao dia andao sika anaraka sketch, andao sika anaraka sketch ary 2 minitra mahery ty sketch ty andao ary. Zako tena fa ela be zany fa taizafoana ary taon'io vaopendry tena ela mihitsy fa tena manana olana zany fa inona problème tena marary tsy mety sitrana mihitsy ny amin'ny problème be da be amizay efa vavaka nefa tao anatin'izany efa vavaka zany ndray hoe moa atoranao eny e fa ozy izy ny ten'Andriamanitra koa nefa hoe mifampivavady ho sitrany anareo hoe fa mivavaka ianao tany amin'ny côté anao tany raha mbola tsy sitrana dia ahoana zao no atao zay zao ny fanapahan-kevitra ao ataoko dia amonjy dokotera mihitsy mitsabo tena hoe andehanao consultation ny dokotera ny amin'ny hôpital. Karaka ilay teko teo hoe aleo aloha andramantsika satria ozy ny ten'Andriamanitra hoe mifampivavady misitrany anareo dia taontsika hoe fa mitondram-bavaka ny amin'izany ivavaka ho anao rehefa avy eo fa ao amin'Andriamanitra ihany tena misy fanasitrana na ao any amin'ny dokotera na atamy volarana ane dia tsy maintsy avany amin'ny ihany ilay fanasitrana dia fa atao fa hitondram-bavaka anao agatrana raha dia mbola hitondram-bavaka anao foana mitondram-bavaka tsika tsy reraka dia tsy maintsy sitrana rehefa fa mino fotsiny ihany any ara fa ara zay vao tadidiko mana tena mila vavaka vavaka. Alleluia. Dia rain'Andriamanitra sika misy lesona be misy révélation be fampianarana be iny sketch iny noentin'izy rovavy teo. Tadidy tsara raha lasana bavy araka ny titre zay noentina androany dia ny hoe ny heriny fivavaky ny hafa. Tadidy tsara isika manompo an'Andriamanitra ho an'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra na misy anarana ao ateo na misy titre na ina karazana mpanompon'Andriamanitra dia efa fantasika ny tenin'Andriamanitra fa mila mifampitondram-bavaka isika. Indraindray nefa isika raha lasana bavy mitondra ny tenin'Andriamanitra anankiray ihany hoe misy tenin'Andriamanitra zay hoe izao no manaraka ny mino mandroka demoniaka amin'ny anarako izy mametra tanana eo amin'ny marary izy dia ho sitrana izy hoy izy za teo hoe hafatra ho asy anao ty. Indraindray ny zanak'Andriamanitra rehetra hoe efa mivavaka dia za ihany dia mahasitrana satria zany ny tenin'Andriamanitra. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra anankiray zay hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoa ho an'izay tian'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ka eto dia mampahery anao ary mampahery anao tamin'ny alalan'iny sketch iny. Zareo anabavy anankiray eny misy olana maro be hozy izy sy tanysainy
ary plis le olana io a dia mbola misy aretina ihany koa fa nivavaka foana izy fa tsy sitrany tsisy vaolana izy tsy hoe Andriamanitra tsy mihaino mivavakany fa nisy révélation nalefa n'Andriamanitra tamin'ny alalany nanabava anankiray iny raha nifanena izy roa dia hoe anao nga mivavaka foana eno izy le anankiray mangamanga lama dia ianao koa ve mba efa nanao ity vavaka anankiray ity mba nisy namana hafa nivavaka ao anao dia izy tsy nanao an'izay izy tsy nanatina mpanompon'Andriamanitra izy tsy naka mpanompon'Andriamanitra na namana mpiara-mivavaka aminazy fa ozy izy ny namany hoe andrama aloha ity satria izy efa nandray décision raha lasa nabava hoe efa kivy fa andeha amin'ny hôpitaly io zao ho any amin'ny dokotera anao consultation dia mbola miteny namany hoe eny na dia andeha ho any amin'ny hôpitaly ary ianao dia mbola hitopy ihany ny anasitrana anao any wow goavana le izy tsisy maharatsy ny mandeha amin'ny hôpitaly satria ny zavatra rehetra miara-miasa nefa andeha amin'ny hôpitaly io anabava anankiray io izy milaza fa marobe ny olana zany hoe ao anatin'ny olana io koa zany ny resaka raboly olany volany indray izy dia miteny ny anankiray andao aloha fa hivavako anao dia nitapotra moa iny sketry inona moa ny ty ho ambara amin'izany raha lasa nabavy ilaitsika nivavaka ny hafa satria Andriamanitra dia nizarazarainy samy hafa ny fanomezam-pahasoavana na dia mana fanomezam-pahasoavana manasitrana manangana ny maty mandroaka demoniaka raha zasy anao fa misy fotoana marary misy fotoana misy olana mety hoe misy fahadisoana natao dia ataon'Andriamanitra ny hafa mihitsy raha lasa nabaviny manasitrana zasy anao indraindray isika matsy idirana fanahy tampoka zay hoe manasitrana amin'ny alalako Andriamanitra za tsy mila ola hafa hivavaka ao fa mahery vavaka loatra zasy anao mifady anina etsitsy fa hitompo ny laza nefa ato amin'ny Jakoba satria araka ny tenenina anabaviny teo vakisika ny ten'Andriamanitra milaza ny ten'Andriamanitra ato amin'ny Jakoba 5:16 milaza hoe koa mifaneke heloka ianareo ary mifampivava mba hositrana ianareo ny fiasa ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra wow zany tenin'Andriamanitra mifaneke heloka hozy izy ianareo ary ny fampivava mba hositrana tena fantatra Andriamanitra na mpivavaka zasy ianao na efa mahery vavaka na mifady anina zay mahatonga ten'Andriamanitra hoe mandainga isika raha ohatra ka tsisy fadisoa tsisy elika eo anatren'Andriamanitra misy elika matetika ny kristianina ary misy aretina ihany koa misy eo maniry manafika fa milaza ny ten'Andriamanitra hoe mifampivava ny dikan'izany mila namana mivavaka ho anao zay za zoro vavolombelona ho anao raha lasa nabavy ny tenako zao mihitsy nisy fotoana tsy salama nisy fotoana nisy olana aretina na rary loha koa na rary kibo koa na rary ny tato amin'ny sofoko nisy anabavy anankiray zay intercession namako tadidiko ten'Andriamanitra Jakoba 5:16 io ary misy ten'Andriamanitra anankiray zay koa amin'ny Hebreo 1:7 hoe ny mpanompon'Andriamanitra dia lelafo ny lasaka tao anatiko zany ten'Andriamanitra zany na tsiko ilay anabavy tena metra ho tananao mivavao anao fa marary ny loka za efa mivavaka ihany fa nametra tanana ihany fa tsy sitrana tamin'izany fotoana zany raha lasa nabavy voninahitra n'Andriamanitra nefa mba efa maromaro ihany ny olona mba ho etam-bavaky mba hitako hoe manasitrana mananga n'Andriamanitra amin'ny alalako ho voninahitra ny anarany nefa tsy sitrana tamin'izany nametra tanana taminala ianabavy eloko tsara ohatrany hoe afo misy le tanana mafana be miala le aretikiboko nametra tanana taova miloko koa dia miala ny aretin-do nataony tamin'le sofoko satria efa miala eo fa bandinina tena nareny ny sofoko miala le aretina raha lasa nabavy mahery mivavaky ny hafa satria namarin'Andriamanitra ireny olona reny dia ny zavatra azoko aminazy dia hoe tian'Andriamanitra isika netry teny tian'Andriamanitra isika katoho ny tenin'Andriamanitra hoe
na de anao mpivavaka be io ane, na de anao nomeko fanomezam-pahasoavana io ane, za koa mba miasa amin'ny anabavinao e, za koa mba mampiasa ny rahalanao e, any koa ny heriko, any koa ny fahasalamana omeko mba hanome fahasalamana ny hafa, any koa ny fanamasina miasa mba hanaiko koa ianao hoe miasa Andriamanitra amin'ny alalan'ireny rahalahy sy anabavy ireny. Kandroany dia mitotoka aminao ny hafatra. Mila vavaka ny hafatsika, mila mivavaka an'ireo rahalahy mahery vaika reo, na everitsika ary mety mahery vavaka ianao fa izy somary sy mahery vavaky. Andriamanitra dia miasa amin'ny fomba ny rahalahy sy anabavy, manao zay tiana atao izy ary mampiasa zay tiany ho ampiasaina izy, ka mila manaiky an'izany satria na ianao ara izy no mampiasa za sy ianao mahery vavaka io. Halleluja. Mina faneo zava-mahagaga aminao Andriamanitra. Mety misy aretina mahamenatra anao, mety misy olana mahamenatra anao rahalahy sy anabavy, nefa ianao rery ihany no manao an'izay vavaka izay. Tady tsara fa mbola nisy koa omaly zao, nisy olona mpivavaka be izy, fa nisy karazana olana tao aminazy, misy karazana aretina tao aminazy, nisy karazana fatra ny devoly tao aminazy, nefa ny rany mpanompon'Andriamanitra, ny rany daholo ny ekipa sasany tao tamin'ny alalan'olona nanafahana anazy. Wow, faly izay anabavy zay, afaka izy niala ny fatra, niala ny devoly tao anatiny, namotika ny arenany, namotika ny ara-panahany, nivavaka ny hafa mahery indrindry satria namarin'Andriamanitra. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Hebreo izay nyteneniko taminao teo, rahalahy sy anabavy ny mpanompon'Andriamanitra dia nilazainy hoe lelafy io, ka rehefa lelafy ka rehefa miteny ny mpanompon'Andriamanitra hafa na dia misy hafa raha aminao dia manala ny aretina sy ny olan'Andriamanitra. Vakisika foy aingakaingy satria efa tapitra ny fotoana ao amin'ny Hebreo 1:7. Hoy izy tenin'Andriamanitra hoe ary ny anjely dia ilazany hoe izay manao ny anjeliny ho rivotra ary ny mpanompony ho lelafo. Sady mampiakatra ny finoanao zany ianao rehefa mpanompon'Andriamanitra dia nataon'Andriamanitra hoe lelafo. Rehefa mivavaka ianao dia afo no miseho amin'izay ka mandoro ny rasy rehetra, mandoro ny arety rehetra, mandrava ny problemy rehetra. Ivavaka anao amin'izao fotoana zao ary voapita aminao ny hafatra any. Alohako sa ivavaka aminao vavaka ho anao nisy rahalahy zay niteny, nisy namana narary niaso paster izy. Rehefa niaso paster izy dia nataony allo paster, mba miangavy anao mba andefasy vola, mba omeo vola vonjeo vola rehefa satria marara aho izao ka tsy maintsy hiditra hôpitaly. Hoy izy za aminao rahalahy sy anabavy, ao ka tsy ny vola no angatanao voalohany, fa ao ka vavaka no angatanao amina paster ane io atsoinao io mpanompon'Andriamanitra ane io atsoinao doktera ambonin'ny doktera amin'izao tontolo zao. Nomen'Andriamanitra farmacie, nomen'Andriamanitra fahasalamana ho anao. Noho zany na inona olanao androany, na inona karazana aretinao aminao, inoko ny tenin'Andriamanitra. Fa nivavaka amin'ny finoana hozy izy Andriamanitra, hozy izy ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny Hebreo 5:14 eo. Nivavaka amin'ny finoana dia manasitrana ny marary ary itompo no anangana azy. Nefa koa dia zao koa zavatra mahafinaritra, raha nanota zany olona zany hozy izy dia avela ny heliny. Misy karazana zany vavaka ny hafa mamela helik'olona kay, mivavaka ny hafa rahalahy sy anabavy manangana ny tompo, na mpivavaka anao na tsy mpivavaka anao na inona karaha mino an'izany ianao dia anao zava-mahagaga aminao Andriamanitra. Ivavaka ho anao amin'izao fotoana zao no ny voninahitra Andriamanitra dia hiasa aminao ny vavaka androany raha mino anao na aminao na amin'ny akonanao. Dao ara ivavaka isika amin'izao fotoana zao. Raha io amin'ny anaran'i Jesosy dia misaotra tsy mankalaza anao mame voninahitra anao mivavaka amin'izao fotoana zao no ny finoko fa nivavaky ny marina dia mahery indrindra. No amarinonao masa androany hitondra an'izany hafatra zany ho an'ny tsirairay. Mivavaka ho an'ny namako manompo an'Andriamanitra. Niza nidira ny fanahy ny febebona
niza nidira ny fanahy ny fanandratantena dia ambarako amin'izao fotoana zao roako zany fanahy zany, roako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa mila vavaka ny hafa izy, mila vavaka ny rahalany izy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Afaka ianao rahalahy sy anabavy, raisy ny fanafanao miala ny enatra, miala ny fanahy febebona, miala ny fanahy fanandriatatena, fa hoe ianao rery ihany no mivavaka dia ho afaka ianao, fa mila vavaka ny hafa ianao. Ho an'ny olona marara amin'izao fotoana zao, manonona amin'ny anaran'i Jesosy, mandrava ny io aretinao eo, miala io aretiny ninona karazana ary tiako anao apetrao amin'ny tanana zay marary, amin'ny faritra zay marary ny tananao, amin'ny anaran'i Jesosy. Ravana ny aretiny zao dia zao ihany, ary soloana fahasalamana. Sitrana ny anaranao androany fa tsy marary tsony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny olana rehetra eo aminao avadiko vahaolana zao dia zao ihany amin'ny anaran'i Jesosy. Saotra tompo, raisy ny fanasitrananao, raisy ny fahasalamanao miaraka amin'ny hery ny fanahy masina, raisy ny vahaolana izay karazana vahaolana ilainao, raisy zany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka ianao ary ny hafatra efa tonga aminao mazotoa miara-mivavaka amin'ny namana, mazotoa mangataka vavaka mpanompon'Andriamanitra na manasa na ianao manatony, satria zany ten'Andriamanitra mangala ho an'izay marary mpanompon'Andriamanitra ao amin'ny tokantranonao dia hanositra dililonao izy dia hivavaka ao anao izy dia hanasitrana anao Andriamanitra. Araho fotsiny principe an'Andriamanitra, niza zany na manompo anao na olona tsotra mbola sy manompo koa anao ka mahenao an'izao dia araho zao toromarika an'Andriamanitra zao tsy andoavam-bola fa ny finonao ny vola ao anatin'izany rahalahy sy anabavy. Ka amin'izao fotoana zao tsika dia andao sika hisaotra an'Andriamanitra ametraka an'ity alina ty indray dia tapitra ny fotoanatsika. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy dia misaotra sy mankalaza anao Tompo, manome voninahitra anao ny amin'ny fahatsaranao Tompo dia raiko anao akalazaiko anao Andriamanitra ny amin'ity fotoana androany ty indray misaotra satria niasa teto anao, apetraka empelantananao indray Andriamanitra ity fotoana alina ty mba alina isehoan'ny voninahitra ao aoka hitoby manodidina anay ny anjelinao ary miaraka amin'ny hery ny fananao masin'Andriamanitra. Misaotra Tompo makasitraka ny amin'ny zavatra rehetra, makalaza ny amin'ny zavatra rehetra, misaotra ny amin'ny teny, misaotra ny amin'ny fanasitranana, misaotra ny amin'ny vahaolana, misaotra Tompo nanala reo fanahy febebona, fanahy fanandratantena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misaotra Jesosy. Amen, amen, amen. Rahalahy sy anabavy, tapitra ny fotoana sika amin'izao fotoana zao mina fa anao misy le hafatra, mina fa anaiky ny fiasan'Andriamanitra ianao amin'ny fombany, mina fa anaiky andreo rahalahy sy anabavy reo fa manana fanomezam-pahasoavana iasan'Andriamanitra amin'ny fomba mahagaga izy ireo. Ka eto dia misodrano anao ianao ane ilay ho ampiasain'Andriamanitra, ianao ilay mivavaka ho an'ny hafa dia ho amarin'Andriamanitra zany na ina karazana aretina, na ina karazana fahafatesana dia hanasitrany sy hanangana amin'ny alalanao any an'Andriamanitra entoko fahasoavana sy famondrapo anaraka anao amin'ny anjy rehetra iainanao dia toetra ho hatrany Jehova andro lava ianao. Amen, amen. Tahian'Andriamanitra daholo Tompoko.